Za zany a saika efa voalazany teo aloha daholo moa zavatra namatotra anahy taloha tambola tsy novonjy fa mbola hijory aminareo ihany aho voninahitra Andriamanitra. Voainga kely niteraka ny zanakilahy kely tena niady mafy, tena sarotra roa taona zao ny zanako. Dia teo am-piterahana etsiketsika aloha dia hoe tsy manino. Dia mivadiko efa mivavaka, dia za mihetsiketsika hita mivadiko efa tena sarotra be dia nametrahany tanana. Dia tsy mampanesika ilay zazakely, tsy mampahininina fa tena hoe noho ny herin'Andriamanitra natafavoako an'ilay zazakely a. Io zazakely io mivoaka avy tany Ekipo tany a, mainty be ohatran'ireny saribao ireny, tsy nitomany ohatran'ny lamba raisina dia milofika ohatr'izao. Fa noho ny herin'Andriamanitra velona soamantsara ny zanako. Za dia voninahitra ho an'i Jesosy. Dia za koa manentana anareo manapa-hevitra mandray an'i Jesosy fa misy fifaliana be, misy fiadanana. Za voafatotra zavatra maro, mandaingalainga, ampiteny ratsy, mpanao zipo fohy kely, efa mipetahan'ny olona mihitsy aho hoe bekoloty. Izay nanaovan'ny olona fa tsy mahazo aina zany a, tsy mahazo aina zany a hoe manao zipo. Za tena tany amin'ny fiangonankafa rehefa mandeha mivavaka manao pataloha. Tsisy niteny tamiko hoe tsy mety patalohanao fa olona nitory-tenina tonga navovonjy. Dia niala ho azy zany rehetrarehetra zany, avy eo mamako a rehefa mandeha miantsena mividy pataloha izy tsy tiako intsony. Tamin'izany fotoan'izany aho moa mibedy hoe mivadi-pinoana ohatr'izany bedy, vadi-pinoana ohatr'izao dia mangalatra mandeha mivavaka tamin'ny mianatra. Dia mangalatra mandeha mivavaka any amin'ilay fiangonako taloha miditra maraina mirava amin'ny sivy. Dia mankany amin'i Jesosy mamonjy miditra amin'ny sivy sasany. Dia tsy fantatra aman-dreko izy rehefa tateoriana voninahitra ho an'i Jesosy namela anahy izy hoe mandana mivavaka mitsodro anao izy rehefa any masoanao. Izao mbola tafajoro zao fa mangataka amin'ny fitehirizan'i Jesosy. Dia ankehitriny marina fotoana ary tsika nefa melohan'ny mivavaka manantsika fotoana dia vavaka ho anareo izay.